Elia era manokana ny tata malagasy apa Elia koa miaraka manokana ny Yahosoa amin'izao fandaharana izao. Voalohany indrindra aloha zany dia manome ihany koa ny hatsarana amin'ireo zanak'Andriamanitra miendrika rehetra, ho an'ireo izay resy lahatra, ho an'ireo izay efa tena miazakazaka, ho an'ireo izay efa nandroso miditra amin'izao fanjakana masina izao. Hainao zao atahotra rehetra amin'izao zandritra rehetra izany. Taona iarahantsika indray ny amin'ny télé-vité misy kasika ny amin'ny hoe toetra raha maneran-tany. Fa misy iny eto amin'ity tany ity no hoe resana ny toetra raha maneran-tany. Misy teny tanterahana eto ary izay teny tanterahana izay zao ampianarina antsika zao. Efa ho an'izay mahafantatra moa dia efa namafisana fa ho an'ilay tsy mahalala moa izany dia mahaiza miaina. Ny fiarahan'ny Rosia amin'ny Iraniana no resantsika voalohany eny, satria namoaka fanambarana ny Rosiana. Dia ny président Poutine ny Rosiana moa zany dia laza fa hoe tena miaraka direct amin'ny raha izy amin'ity olana mampifandonana ny Israeliana sy Iraniana ity. Ohatra moa zany nareo zany tsy mahafantatra an'ilay espoir eto mba misy mifandona reo dia tena efa mifandona reo ary miandry valitany Israeliana moa zany ny Iraniana zao, satria Iraniana no mitifitra valam-pomanga anaty na misile zareo. Da tonga ny Iraniana mitifitra misile zareo satria vonoan'ny Israeliana ilay mpitarika ny hery fanomezana Israeliana tao Liban. Dia mpitarika eo dia antsoina amin'ny anarana hoe Hezbollah. Reo zany ny mpanohitra ny tarika Israeliana izay mipetraka ao amin'ny fatrany Liban zareo, ary mivonon zareo ilay mpitarika an'io Hezbollah io a. Nasana Nasrallah zay. Zay zany ny vonon zareo dia tezitra be ny Iraniana. Ditra dia mitifitra bomba ny Israel ka nitobiny fitsolovana Mossad moa tena nitoferiny zareo tamin'izay, dia ny piste de décollage atterrissage-njareo amin'ny aéroplane araka ny zava-misy dia ohatrany hoe napotika aéroplane 20 mahery F-35 CF-16 ohatran'izay vao voahenoko farafara tsy haiko tsara. Dia tezitra amin'io moa zany ny Amerikanina sy ny Israeliana dia diady hanafika ny Iraniana. Izay zany ny sary misy azy raha amin'ny ankapobeny, ny sary hita maso farany. Izany hoe ny Israeliana dia miaraka mafy dia mafy amin'ny Amerikanina. Inona ny antony aloha? Izay aloha jerevantsika. Dia maninona ny Amerikanina no miaro be ny Israeliana ary maninona ny Israeliana no tafaraka be amin'ny Amerikanina? Teny dadako zany, teny dadany Elia zany teny io anarana io, teny io, teny io anarana io. Fa inona ilay tenin'ny dadany Elia? Zao ny tenin'ny dadany Elia. Tsy mivalavalava kely ny resakitsika fa taritiko atraty mihitsy nareo a. Dia maharaka tsara amin'izay nareo ny zavatra rehetra, satria matetika dia tantarany zavatra izay ho zao tontolo izao ihany koa. Ankoatra ny fampielezana zanak'Andriamanitra, fananarana zanak'Andriamanitra ny fitaomana ny olona hiditra tao amin'ny Josoa, dia mampianatra anareo ny zavatra efa nambara koa za dia ny tany aloha be tany. Haitsika tsara mihitsy fa
io dadamary ayava io dia andriamanitra abrahama io ho an'izay manaraka fampianarana moa dia mahay an'izay mihitsy ny anarany a iayava ao anatin'ny boky ny sefertorany jiosy ary io no naniraka ny eliazo tonga aminareo zao io iayava io izany koa naniraka ny ahosoa ilay zanany malalany zay naterany tamin'ny alalany tamin'izy ny telo efa nampianarako antsika fampianarana farany teo zay numéro 4 dia rehefa niaraka tamin'ny israelianina io elohen'ny israely io na andriamanitry ny israely a tamin'izany fotoana izany dia namoaka didy sy lalàna ho any zareo hoe tandremo ny didy fosy lalàna mose zany ny fitsipika nomeny ho any zareo mareko tsara ho an'ny israelianina fa tsy ho an'ny malagasy na ho an'ny frantsay na ho an'ny anglisy na ho an'ny comorianina na ho an'ny afrikanina na ho an'ny sinoa na japonais fa natokana ho an'ny zanaky israely irery any efa mampianarana lavabe koa ka tsy idiratsika indrisy nefa fahalavany zanaky israely foana io didy io ary ny tena ny vetabetainy mihitsy ny tsiratsiray sy nambaniny dia tezitra dada iava dia ny foany any amin'izay ny didy folo sy lalàna mose foanany tamin'ny alalan'ny ny fanapoteny ny fisorohana tsy navelana tao ntsony ny fisorohana dia ny fanaovana fanatitra zany ino la hitantsika rikatra ny boky ny isiaso fi misy isiaso 64 afaka mamaky teny daholo tsika zany manaraka tsara isaky toko fa efatra ambinipolo 64 no izy ao hitantsika eto hoe isa 66 3 Isia 66 3 zafadinita fatsika zany Isia 66 3 ny teto dada iava dia nilaza fa fanako ny fisorohana fanako daholo ny fanatitra ataonareo mazava zany fa rava ny didy folo satria rehefa tsisy tsony ny fanatitra ho atao a vadika mpanota daholo ake zanaky israely dika zany ary io andriamanitra io tsy miaraka amin'ny mpanota lozika zany saraka tamin'ny amin'izay ny israely ihany satria foana ny fisorohana izay mamono omby dia ohatrany mamono olona izay mamono ondry atao fanatitra dia ohatrany mamolaka ny vozona nitra ary zay manatitra fanatitra ho anina dia ohatra manatitra ny rakoso ary zay mandoro didikazo manompofona ho fanatim-pahatsiarovana dia ohatra misaotra ny sampy eny tahaka ny fidianany reniny aleny sy ny faniny fanany tamin'ny fampetabetany dia tahaka izany kosa no hividanako ny fampahoriana azy sy andatsako ny fahatahorany eo aminy satria ny antso fa tsy nisy namany teny eo fa tsisy ny hainy fananao izay raha sy teo masoko izy ka izy tsy sitrako noho ny fidiny israely anina zany resana zany tena kivy tanteraka misy dada iavavy ny antso anareo fa tsy nirahina azy io aloha zany dia efa nampolofona fa tena rava ny didy folo satria tsisy tsony fisorohana ary anomboka teo mihitsy ny zanaky israely lasa mpanota tsy afaka ny antso an'eo anan'andriamanitra io ary nivokatra an'izany tetety zany efa lasa mpanota satria tsisy tsony ny fanafanafahotana dia lasa mpanota dia miatra ny teny dada iava amin'ny Isaia 59.2 Isaia 59.2 izay vakitsika aminarany Yosoa indro ny tanàna iava tsy fa mavonjy ary tsofa tsy ladalokana fa marina fa niloko areo no hevitra mampisaraka anareo amin'andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino misy mazava be zany zany teny zany fa tena tsy mihaino ny mpanota mihitsy ny dada iava io ka raha ny foana dada iava zany le fisorohana nataony zanaky israely zay fanafahana ny fahotanany zareo dia nivadika mpanota ny zanaky israely dia tsy mihaino avyso andriamanitra io ary tsy mahalala ny andriamanitra abrahama itsony zanaky israely ary nanomboka teo na tonga ny anarana be dia be ny forona hoe alà ozy ny silamo jehova ozy ny protestanta Iabe ozy ny katolika romana Iahova ozy ny tsy fantatra tsao zay mamorona any ao ny mamorona Iaho koa ny sasany
ao mamorona iahoany sasany samy mamorona zay tiany foronina daholo samy teny zay tiany tenenina daholo fa tesy daholo zany fa io le vokatry le hoe tesy dada iava dia nisy hevitra nampisaraka dia tsy nahafantatra ny dada iava tsony zareo teo tsy nahafantarany anazy dia ny forona amin'izay ao ireo karazan'andriamanitra hoe Jehova, Yahvé, Allah, ozany silamo teo ny foronana io silamo moa tatika tamin'ny taona eninjato talohan'ny l'an zéro fa ny katolika tany amina ohatrany 0 à 100 ans any angambany namoron'ny zareo na tany amin'ny moins 100 ans any tsy tadidiko misy datiny lazan'izay mihitsy mokany teo manodididina teo ary tena simba mihitsy le izy zay na tonga le zanak'Andriamanitra nampianatra n'le anarana hotery nampianarina le anarana zany raha tsisy mahafantatra tsony an'le anarana ny Israely any zay na tonga an'le mpaminany farany hoe nampianariko azy ny anaranao satria tsy mahafantatra le Israely any ndreka aloha tsika izy ity zay ohatrany any amin'ny bokin'ny Jaona any izy Jaona vaventy izy Jaona 17 angamba misy ity zao ie Jaona 17:26 hoe voatery nampahafantariny ny ahosoan'ny mpianatra ny anaran'ny dada iava satria tsisy maitso ary efa nampahafantariko azy ny anaranao ary mbola ampahafantariko ihany mba ho any ny fitiavana izay nitiavanao ary sakoa ho any nampahafantariko azy ny anaranao matoa nampahafantarina tsisy maitso dia voatery nampahafantarina araka ny tenin'le mpaminany farany hoe Yahosoa zany hoe zany dia mampahafantatra atsika hoe tena tanteraka ny tena tsy misy zahatra azo nanaikirana ny teny tsony fa tena petrapetraka daholo ny soratra masina ny Jiosy araka ny teny Andriamanitra Abrahama zava-marina zany ary tena zava-misy ankehitriny inona raha tsara miseho ny dikan'izay rehefa nandika an'io teny io ny Israelianina ny didiny dada iava io izay natokona ho andry zareo dia nitoerany dia nidikainy dia tesy dada iava dia foanany amin'izay ny fisolorana dia iny le nivonoany Eosy atao aminazy fijaliana iny ny famonoany Eosy anazy teo aminazy fijaliana iny zany iny ny confirmation farava ny didy folo iny zany ny tena confirme tena potika amin'izay ny didy folo sy lanina Mose zay natonga ny apôstôly laza ny Efesianina 2:15 fa ny Efesianina 2:15 io tena rava ny didy folo amin'ny teny hébreu moa izy io dia tena hoe rava mihitsy ny didy folo zay ny voalazany eo amin'ny teny hébreu fanaporofona amintsika zany hoe tena sady valy teny menan'le olona hoe fitramonina andrava ny didy folo ny zanany ve dia andrava ny didy folo zavatra ny meny dadany ve dia ho ravany dadany zanany valiny le dadany mihitsy ny nandravana azy araka ny misy azo 66:3 hoe tsy azo atao tsara hotondra fanaty foana zany ny fisoloana dikan'izany ava foana ny fisoloana vadika mpanontadolodolo ny Israely any adalany izay mbola mipetraka ao ny dikan'izany fa tsy mety zay hoe zay mitady ho faty dia mitandrema didy folo fa dada malaria iava mihitsy kely efa nanapotika ny voalohany zay ary ny confirme Eosy ato amin'ny Efesianina 2:15 samy namonony an'io didy folo io sy lalàna Mose teo aminazy fijaliana rava tanteraka izy teo zay parenthèse iray moa izy zany fa tsy hany tena zezetsika fo meko iny mba mpahafantarana ho an'olona rehetra hoe miverena amin'ny Eosy fa ino anareo zay indrindra ianareo zay nampitandremana didy folo io zafatsy anareo zay nampitandremana didy folo io gazenao amin'ny Eosy fa tena ny fitahanany ianareo nopozina ianareo rehefa nodikany nodikany zanak'Israely zany osolana Mose zany dia tezitra amin'izay dada iava dia nampiariny amin'izay le teny
roako nareo ndraiky efa ketika zay teny zay hoe roana ono zanak'isy araka ny bokiny ereketra ny bokiny Levitikos 26 a no koa mandininy fa 31 angambany izy zay izy diso Levitikos a aiza moa zany manompo amin'ny 30 Levitikos 26 a 30 31 32 33 zay 30 jusqu'à 33 zany ary oravako ny fitoerana avynareo Levitikos 26 a 30 ka 33 ary hokapaiko ny tsangakazonareo ho an'ny masoandro ary ny fatinareo dia ariko eny ambonin'ny fatin'ny safinareo hoalan'ny fanahiky anareo oravako ny tanànanareo ka ataolonao ny fitoerana masina anareo ary tsy amboloko io ny hanitrareo ny kasitrahana ary ataoko lao ny tany ka hotalanjona amin'izany ny fahavanareo zay bonina eo ary ianareo dia aheriko any amin'ny jentilisa ary anatsoka zavatra hoety entiko manenjika anareo ary ny tanànanareo dia ho ataoko lao ary ny tanànanareo dia ho ravana ho aheriko any amin'ny jentilisa voalonomboka nandritra ny vidiny dada iavato koa ny zanak'isy reo efa nampitandremana foana tamy alan'ireo mpaminany reo azay tonga zay mamono an'le mpaminany tsy tianarina zanak'isy re halanjareo zany anarina zany tsy nitiavana ny eoso satria mananatra vonono zareo dolo zay manana tanatanazy mpamono an'andriamanitra reo mpamono mpaminany Israely mpaminany raha ny dada iava zany mahatonga androza mahatsirafa namely any amin'ny zatakeo zay mihitsy n'izao zavaiko aminareo zao inona le zavatra miseho zao le zavatra miseho tena nroany dada iavary zareo taon'ny tany Israela io nanomboka tany amin'ny andro ny Asirianina efa namirany azy ny Asirianina namirany azy Babilonia tamy ananany Nebokadnezara mpanjaka namirany zareo ny Medianina sy ny Persianina Medianina moa ny Iranianina dia ny Persianina ny Medianina ny Irakianina dia ny Persianina ny Iranianina amin'izao dia niditra ihany koa n'ino moa niditra atao rena zay ny Grika dia niditra ny Romana zany namely azy tao daholo zany reo le karazana biby zay efa namely ny Israelianina zany ary ny farany amin'ilay biby mamely anazy fampianarana efa nandeha moa zany fa averikely fotsiny dia niditra koa Hitler namono an zareo nataony Hitler amin'ny fahitao mihitsiny 6 millions nisan'ny juif maty ny Hitler fotsiny iny ny biby fafito hoe zay nandripaka ny jiosy ary ny farany Erosiny amely ny Israeliana io le biby farany araka amin'ny boky ny Apokalipsy araka ny fampianarany Elia ambassadeurny Eosoa tany amin'ny taona 2003 zay tsisy nino ny olona manomboka 2002 tany efa nisy ny fanazavana sy efa 2003 vao tena navoaka daholo ny fampianarana tena manazavana zatra kasika ny faminanena io fa ny faharavany 10 ny tany alohan'izay zany zavatra nitsanga zany tany ataona 1995 ny tonga zay faharavany 10 zay tany zany nampianarana voalohany ary natonga ny ambassadeur ny Eosoa tena niaty tamin'ny fiangonana rehetrarehetra mihitsy ary nahazo mpavararaka tamin'ny olona mihitsy moa tamin'izany gaga nefa antsika zao zao fotoana zao anazy ohatran'ny olona ndray tompon'izany fampianarana zany nefa dia io lehilahy io amin'ny sary mihitsy no ninjena sy nahazo mpavararaka mihitsy fa ninjena sy fanaratsiana io izy hitanareo amin'ny sary io dia zany teniteny izy fa io ny sarika io za ihany io zany niatra zany ny fanapotenany Israelianina tiako tenena ary dia voaroaka ny ala tamin'ny taniny mihitsy izy ka teo io nefa dia namoaka fanambarandray ny mpaminany fa
sady renonareo amin'ny tany reo dia ndraiky efa kitsika izay teny izay raka bokony Ezekila ato no vakitsika Ezekila fahafiloana izy tiako entana kely teny Ezekila ty reo nareo ao mandehandeha kely maka teny Ezekila ty zany Ezekila 37 ohatsy rehefatsika Ezekila 37 rehefa vakitsika Ezekila 37 ny andininy fa 21 21 22 zay ny vakitsika zany zay Ezekila 37 manompo ny andininy fa 21 dia lazao aminy hoe izao lazainy avatombo indro izao haka ny zanak'Israely satria le nyroana hoe ataoko sesy tany nareo dia aparitako nareo dia tena naparitaka tokoa ny zanak'Israely araka ny lalàna voaroka izy voaroka tany amin'ny Asiriana Babiloniana Mediana Persiana nanirana zao tontolo zao sa ny faritany satria be dehibe nanafitafika anazy tao dia rava zareo dia zao indro izao haka ny zanak'Israely avy any amin'ny Jentrisa zay nalehany zay eny angoniko avy any amin'ny manodidina any izy ka hoentiko any amin'ny taniny io zany hoe hoaverino amin'ny tany indray ny Israelianina zany ary ataoko firenena ray any amin'ny tany izy dia ny telom-bohitran'ny Israely ary mpanjaka ray ihany no mpanjakan'izy rehetra ka tsy ho firenena roa intsony izy ary tsy saraka ho mpanjakana roa intsony izy zay rehefa niverina tokoa zanak'Israely satria tany alotana izy zara roa ndray Israeliana dia ndray Joda zay tantaran'ny Israela ho an'izay tsy malala ny tarika raina atao hoe tarika Israeliana ny tavaratra angambany izy iny azy deso dia ny tarika anakay atao hoe Joda Israela tany avata dia tantafiatsiko angambany Joda tsy dia important ohatran'izay le sarin zareo tamin'izany dia inona zavatra niseho zara roa zareo ary miady koa nareo dia miteny nefa ny dada Iava hoe rehefa mivirany zareo amin'ny fahavabony io ka zany amerina anazy dia tsy ataoko mizara roa intsony izy zareo zava-misy fangana zara roa intsony ny Israela zao firenena ray izy zao dia manana président izy fa président symbolique fa tena manapaka ao noho ny amin'le fifehezana nataon'ny OTAN sy maro samihafa dia natao premier ministre no mifehana azy dia io le premier ministre Benyamin Netanyahu zao tsy amteny zao ito rangahy tena miantsy ady amin'ny rehetrarehetra misy mafilao mihitsy ny tena izy zava-marina zany dia misy mieritreritra mihitsy ny hoe be dia be teny zany hoe firenena tian'Andriamanitra ny Jiosy azafady indrindra namono ny zanany ve ho tiany aminareo nanao tsinitsinina anazy ve ho tiany aminareo nanitsakitsaka ny voninahitsy na nambany azy tamin'ny Andriamanitra tsisy retraretra hoe ho tiany aminareo samy mampiasa saina raha tiany ve ho roany raha tiany ve nataony sesy tany nataony babo tany nandivozina tany amin'ny tany zay nandehanany tany babo any ireo maritaka manerana zao tontolo zao atezerana ny azy dia apetraka anao fantany hoe ka inona ary natonga anazy hoe averinao amin'ny taniny noho ny amin'ny fifanekerana taony tamin'ny Abrahama dia Abrahama nge tsy nivadika taminy dia zay mahatonga anazy mamerina le zanak'Israely satria hoe ny taranakanao no mipetraka amin'ity tany ity kely zahatra ny babon'ny Arabo tao tamin'ny izy moa ilay mpitarika ny Israely ny Arabo tamin'izany dia ny mpitarika ny fivavahana Arabo tamin'izany fotoana izany nanafika ny Israela ny fivavahana Silamo tamin'izany dia nanafika ny tanànan'ny Israeliana dia lasany zareo le tany tany amin'ny taona plus 600 tany ho any efa niala tao moa ny Israeliana dia izay ambonambony tao ny tafikany dia lasany zareo zay no natonga ny misy moskea ny Omar ao amin'ny toerana misy ny tempolin'ny Jerosalema ao Israel satria rehefa tonga koa ny zareo Silamo dia nitafiany tokoa ny Israeliana dia nasiany moskea
eo amin'ny tokotany be ny tempolin'i Jerosalema. Zava-doza hoe zany sady zany. Ny Andriamanitra Abrahama ataonao manoloana ny Andriamanitra Salamy fa zava-doza hoe zany sady zany. Hitantsika eo toy fa zany zavatra zany hoe miantsy ady amin'io iayava io zao sady zao. Zay no tonga ny ambassadeur-ny Israeliana mpianty hoe faiza marina tena Andriamanitra natsony ty Israeliana ty Andriamanitra Abrahama. Iza ny tena anaran'ny Andriamanitra Abrahama? Io fampianarana meko anareo re. Dia ny Andriamanitra tena ny Abrahama dia Iava no anarany. Iava. Tsy mety aminy mihitsy io moské mipetraka eo alohanan'io nadirindrina azy anio. Tsy mety aminy. Zay ny antony tsy maintsy amrena tempolin'i Jerosalema fa zava-doza nefa zany vaninandro zany. Tena ny fanomenan manorina eny ny fanorenana ny tempolin'i Jerosalema zay tsy maintsy izy dia ho zava-doza mihitsy satria moskeny eo ambara no mipetraka eo moskeny arabo moskeny arabo anakoa ny moské io zava-doza mihitsy. Zany no porofo zany fa tena zava-doza nanjon'ny Israela satria eo amin'ny plasin'ny tempoly zareo mihitsy mitokotany be ny tempoly mihitsy no nandrenan'ny Silamo andeha moské. Tena fanambariana be an'io Andriamanitra Abrahama io misy izy. Ka izay ny tenenako hoe le Andriamanitra Abrahama tena tetsy tany izy nakesiny dia nydroany. Ary rehefa nydroany avy any amin'izay dia naverina. Ary ity famerenana anazy ity no mantsy no resantsika hoe rehefa niverina amin'izay izy nakesiny lony amin'ilay teny avereno izy dia ny mpamerina anazy dia nahazo baiko hoe ambeny tahaka ny fiambina ondry kely ireo. Vakitsika izay teny izay ary io ary ilay olana satria ny arabo efa nahazo an'io tany io tany ataona plus 600 Israel zany. Ary izay no mahatonga an'io problème ao Palestine amin'ny bande de Gaza bande de Gaza, Palestine sy ny Cisjordanie sy maro samihafa satria tanin'ny Israel daholo iny ny Jordaniana iny. Ary ny mandrafitra ny tanin'ny Israel dia ao amin'ny bokin'ny Genesis toko fa 5:20 ao ny délimitation ny tanin'ny Israel fangeza tokoa ny taniny fa noho ny amin'ny atezeran'ny dada Iava dia nydroany kanefa ny dada Iava mitazona ny teniny dia tsy maintsy naverina tamin'ny taniny any izy ny amin'ny teniny tamin'ny Abrahama hoe hitarana koa no mandova an'ity tany ity ka lasa ny arabo izy dia hoe tsy ekeny dada Iava fa tsy maintsy miverina amin'ny teniny izy hoe miala teo nareo. Io le mahatonga le problème aveo Israel amin'izay amin'ny teny zao. Teny dada Iava tsy maintsy miatra fa tena mipetraka mba Andriamanitra izy mba nahavita nametraka an'izao teny zao misy nahatohitra. Iza ny Andriamanitra nahavita nanao an'izao teny zao fa nisy nahatohitra. Ary izy mba Andriamanitra mba nahavita ny teny tahaka zao ka tanteraka. Tsy misy eto amin'ity planeta Terra ity. Misy sasany teny hoe foko Maya inona tamin'ny tenin'ny Maya mba tanteraka eto. Ny tenin'ny Maya zany zazako anareo tenin'ny Anunnaki zany extraterrestre Anunnaki. Reo anjeren'ny vady telo no mamokamoka teny fahatany any dia inao ny olona anjeren'ny vady reo Anunnaki ireo extraterrestre reo mpiara-milahatra amin'ny devoly satana ny Andriamanitra andreo porofon'izany le tamin'ny 2012 ngabo tsy namany an'izany zareo eo avy ny fahararo ato amin'ny 2012 fa ny ambassadeur-ny Ochoa mihitsy no nandrava hoe tsy miexiste zany ary tsy misy zany nefa zareo dia naminany ho avy ny fahararo tamin'ny 2012 PDP nino zany teto plan de la terre fa ny ambassadeur-ny Ochoa Elia no teny hoe tsy misy zany ary tsy miexiste zany Paul tsy nisy akory nefa dia ny olona fa nanateny ary magakana ny olona mpanota eny olo zareo zay ny magakana amin'ireo olombelona reto fa aminany mpanota eno nareo teny fa aminany tsy mba manota mihitsy ary tsy mahay manota tsy no nareo teny gaga aminareo mihitsy ny mpanota indray ny nona teny eto amin'ity planeta Terra ty nefa ny hoe ny devoly ny mpanota dia avy any amin'ny devoly zany hoe ny tenina devoly zany ny tianareo enona asakasaka nareo foana no raha vaketsika ny tenin'ny mpaminany Jérémia 31:10 Jérémia 31:10 hoe avy rena ilay zanak'esy reny
Oi, Jeremia kurang cek. Trente-dix. Meno ny teniny avay nareo gentilisa. Io zany hoe nareo gentilisa rehetra dia meno an'ity teny dadany avaty. Izy ny afaka anohitra an'izao. Zany ny force dadanay zany. Dadanay Elia ava. Dadanay Elia. Ary toroy any amin'ny tany amorontsiraka ny lavitra an'izao. Atany amorontsiraka ny lavitra etra zany ataovy maina ity teny ity. Ka ataovy hoe izay nampiely ny Israely no aoko hamango anazy indray sady hitandrina azy toy ny fitandriny mpiandry ondriny. Zay. Ianareo etra izay nampiely an'ireo Israelianareo, avy irenareo amin'ny tany io. Voapaiko amin'izay ny Amerikana. Ny Amerikana mihitsy moa koa zay toa ny hoe Bejiosy, savant, Israeliana savant zany amin'ny faritra Amerika, Russe, reo manana daholo reo. Reo pays occidental nareo anisan'ny zany ary anglisy raha manana, frantsay manana. Ary anisan'ny tena cerveau ketriketrika ny fitaovam-piadiana an-dry zareo. Satria tena be savant reto Israeliana reto. Zafa misy zany. Ka rehefa tonga ny baiko hoe andana avereno amin'ny tany reo. Dia ny Amerikanina mihitsy no anarana merina anazy tany amin'ny taona 1822. Naveriny Amerikanina ny Israelianina tamy alalan'ny roplanina, tamy alalan'ny sambo. Zareo tanina moa tamin'izany no tena izy. Na hoe organisation du traité de l'Atlantique Nord, ina teo OTAN. Izany hoe reto Amerikanina reto no mpitarika ny OTAN dia zareo no lohanarana. Ny Amerikanina, ny Anglisy, ny Frantsay ary ny Allemagne reo moa zany miaraka taty aoriana taty zany. Fa mbola misy koa ny Espagnol, mbola misy PDB zany, mbola ao anatin'ny groupe-ny OTAN. PDB zareo. Zay ny ataontsika ilay hoe le 28 pays ngamba izay moa 29 fa zareo 27 eo. Ohatran'ny pays 27 ngamba zareo zao mbotsika miteny zao hoe. Reo fan leader dia ny Amerikanina, ny Anglisy, ny Frantsay reo no tena numéro 1 dia efa nampiany Allemagne moa zany. Ireo namerina ny Israelianina tao amin'ny tany tamin'ny taona plus 1822. Raha ny Amerikanina ho any voalohany dia ny Frantsay dia ny Anglisy reo tena lohalarana ireo. Ny Allemagne raha mbola nivadika dia namono an'zareo indray taty aoriana. Zava-nisy tsy Israelianina reo. Fa saingy anatin'ny groupe-ny OTAN moa dia voatery tsy maintsy miaraka fotsiny aty aoriana aty. Fa ny Amerikanina mihitsy tena takany hoe maman'ny Israelianina. Voapaiko izy. Tsy mahafantatra an'izany mihitsy zao Bill Clinton tamin'ny présidente eo nefa niaro Israelianina zany. Tsy nahafantatra an'izany mihitsy neo George Bush Junior sy George Bush Senior dadany zany. I George Bush Senior moa dia tena navitana nafika ny Irak mihitsy tamin'ny 1980 tsy tadiny 90 sy 90 taloany angamba ilay zay tsy tadidiko. Navitana nafika ny izy moa Irak mihitsy tamin'izay fotoana zay tsy ilay Bagdad tsy tadidiko fa dia rehefa fotsiny aiko ohatran'izay izy io. Nanafika tany mihitsy nisy satria tena testa tamin'ny Irakianina fa satria le hoe mamono ny Israelianina. Atratratry teny ty hoe ambe mitaka fiandry ondriny ondriny zay dia voatery tsy maintsy miady amin'izay tanitady anao an'ny Israelianina. Andriamanitra izy ny navitany teny zany ka tanteraka ny teny. Ary izy ny Andriamanitra mba samy navita nanohitra an'io teny io. Tsisy afaka mihitsy ne matanjaka ny Amerikanina vitsy amin'ny teny zao. Ary matahotra eo anoloany. Fa eriary no teny hoe tsy matanjaka izany io fa ny tena matanjaka eo i Rosia matanjaka eo. Ary anisan'ny nampimeny olana ao anatin'ny YouTube moa zany. Misy olona commentaire io le fampianary ianao tena olona tsy mahafantatsy n'ino na olona vendra na olona dondona be. Zao hoe mba olona hoe mba mampianatra zavatra tsy mitombona mihitsy Amerikanina zao hoe izy koa no resy Amerikanina. Fa zareo no trano hoe resy Amerikanina reo tsy resy Rosia zany hoe io.
tsy maresadresy izany eo rehetra afarany dia izay ny marina. Ny Andriamanitra no tenen'izay, ary izay ny afatra ny tamiko hoe teneny hoe tsy misy maresadresy izany. Io zany mitazona ny teny daholo toizantsika ny teny fa mbola mipimola izy zao. Dia io tokoa ny Amerikanina izay tsy marana tahaka ny Joe Biden ankehitriny dia miaro ny Israeliana. Anisan'izany koa hoe Kamala Harris ary na i Donald Trump izay tsy fantatra izy amin'ireo no président dia efa samy teny fa mba hiaro ny Israeliana daholo. Izany hoe voadidy daholo izany rehetrarehetra eto ambony tany miaro ny Israeliana. Fa misy ny tsy tia Israeliana, ho avy eo tsika, ho avy eo tsika. Fa eto aloha dia hitantsika ny fatateran-teny fa tena miambina ny Israeliana marina zao Joe Biden sy ny Emmanuel Macron izay efa manomboka efa tezitezitra koa satria leo velon'ilay ataony Benjamin Netanyahu mitaraka libaneko ny azy. Ao misy bazany zareo Liban tezitra Emmanuel Macron. Efa io nefa fa miadiady aminay aloha. Tena raha be ny ity sary ty. Nefa reny baiko mandeha ambeny io dia ny Amerikana moa tsy mety miady. Dia tsy hita Macron izay atao satria le namany rehetra momba izy rehetra hitsovalanao. Sarotra izay ilay hoe problèmena géopolitique internationale zany. Dia voatery tsy maintsy milefitra ianao aloha Macron kina no ataonao. Lehibe anao tsy maintsy Amerikana sy ny Anglia dia tsy maintsy mangina ianao tena izy. Tsy kotra hatrany pression teniny dada Iava. Tsisy afaka miala ny teniny dada kio e. Fa tsy mifantatra an'izany na reto amin'ity tontolo izao ty hoe misy teny mandeha ao anatin'io zavatra io. Dia misy sasany dia mirediredy amin'ilay miaraka amin'ny Jesosy dia hoe tonga ny faran'izao tontolo izao dia resaka Israeliana sy ny anany resany. Ny fiafaran'izao tontolo izao mbola resaka hafa mihitsy izany. Zatra resaka hafa izany fa izao fampianarana ataoko izao no mamaritra an'izany. Fa aza miazaka azy. Nareo aza hoe papa ny biby ty ny tenena ina zao dirahan'ny papa amin'ity resaka ty. Zany zao dia tena fahavoe, tena zavatra tsy izy mihitsy ny tenenareo. Avelantsika iny hoany fa ty diso be zany tsy teny izany. Tenin'le mony daholo izany teny izany samy retirety nadala any. Tsisy marina ray any. Atsoitsika ny teny. Fa rehefa niverina amin'ny tany ary reto Israeliana reto tamin'ny alalan'ny Amerikanina sy ny Frantsay sy ny Anglisy, inona zavatra nitranga? Arabo no mipetraka tao. Ko eritrereto tokoa moa tany ataona plus 600 zareo tao jusqu'à 1822. Plus 600 jusqu'à 1822. 1200 ane zareo no mipetraka teo. Ahoana ny fomba nigotana an'ireo tao? Niza rehefa navita mosquée tao Jerosalem. Mosquée anankiroa be zao no mipetraka eo amin'ny tokotany ben'ny Jerosalem. Atao ahoana no manombotra any zareo? Satria raha ngotana ny arabo dia miongotra ny mosquée. Tsy maintsy hoe saon'ny Israeliana lesiko. Iza ny afaka hanao an'ity sary ty? Fa zao sary zao nge sady tsy mety eo anatrehany dada Iava. Nefa ny Israeliana naverinao amin'ny tany. Ina problème? Problème voalohany tsy anaiky an'io mihitsy ny arabo satria fa roanjato sy arivo taona izy nipetraka tao. Dia izany mahatonga ny problème hitantsika eo mandrakanireo any. Ady be tsy vita entre arabo sy ny Israeliana. Ny arabo tsy manaiky izay tohanan'ny Irakiana izay poteny George Bush moa maty ny tany amin'ny Saddam Hussein matiny. Reny ny mpiaro anazy reny, mpiaro ny arabo palestinana sy ny karazana zany vonoan'ny Amerikana. Dia ny Israeliana tadiaka ny tany mpamody alamina amin'ny Amerikana satria hitany hoe problème be. Satria izao rehefa niverina ny Israeliana tao amin'ny tany pesitra daholo amin'izay ny arabo. Satria tena didiny be sandry mihitsy nongotana tao daholo ny arabo rehetrarehetra dia naverina amin'izay ny Israeliana. Fa natanterana ny teny dada Iava zany marina noho ny amin'ny baikony tao amin'ny Abrahama hoe ankarana koa ty teny ty dia tsy misy averin'ny dada Iava io. Satria izay no mandriamatra anazy dia tena niverina tonga ny Israeliana. Mbola mavy ianao fa tsy dada Iava io n'Andriamanitra. Izy aminareo izay mandray any mbola samy fa tsy Andriamanitra io Iava io. Io Andriamanitra Abrahama io ary tsisy mahaiza ny histoire zany angenareo. Jereo io teny niteraka problème entre ny Israeliana sy ny arabo zany. Dia io rahantsika mahita io ny problème. Ary vokatra an'izany dia lololony tamin'ny arabo rehetrarehetra ary ny matanjaka tamin'izany moa dia ny Irakiana sy ny Iraniana ary ny Arabia Saodita izay tena arabo tanteraka mihitsiny. Ary ny tena marina moa ny Silamo dia miainga avy any. Miainga avy amin'izareo Arabia Saodita ry zareo.
tena teo silapitany ny originalna zany titavika azy zany ka eona tehany zany sary notareta zany azy de izay natonga ny tafiany amerikanina ny irakanina mba tsy hatonga anazy amelny israelianina am'izao ndray aprisienina ndray ny mi akolaka iranianina israelianina ifandona amy iranianina zay ny sary misy anketiny satria efa tena lololony ny israelianina moa zany de efa mibaroka mpola tsakitranona izy ny israelianina itsy mitsahato amy darokany iny daroka ny izy moa daroka ny reto arabo reto zazany zao ny darolo eo zao ny libanais mbo tafitsany eny tamin'ny israelianina any ambonimbony akelikely kokoa ny syriana atao iany andrefandrefana ambonimbony kely eo zay indray moa syrie tena misimisy ny syrie ary tany abrahama no ny vahiny iny koa mbola anazy koa iny misy party anazy mihitsy ny eo libanais syrianina zany anazy daholo zany israeliana daholo zany fa le hoe zareo efa voaroka moa de bede sy ny dadavady voaroka de tsy azo miferitsony ny tany fa naverina atao ihany izy de io am'izay ny mahatonga ny israely am'setrasetra satria le tany any zareo tokony verina aminy fa izy efa lasa ny arabo tsy tantsony renovarana azy ny amerikana tsy tantsozy atao satria retsy tsy manaiky fa miady io anay io tany io satria izy mampetrikela be tao zay no mahatonga ny arabo miteny islamo hoe samy tananaky abraham tsika izy moa miady ho tananaky abraham amresaka ismael nefany ismael zany tsy arabo egyptianina zany ismael zany fa tadidio tsara mihitsy egyptianina izy ary tananaky egyptianina zareo am'izay njaraka hotely any misy ho miady an'izany zava mihitsy nefa tsy arabo zany ismael mitadany azy abrahama fa ny mamany egyptianina ary raha nanavady ismael efa aveo de nomeny mamany vady egyptianina zany hoe ny taranaky ismael zany tena egyptianina daholo no tena izy satria mivadiny koa egyptianina mamany egyptianina vadika egyptianina izy dikan'izany egyptianina zareo ismael fa tsy hoe koa ny arabo ismael da misy ohatsy misitona n'izany sary zany fa tsy azo tomony zany fa tena hafa mihitsy ny arabo slamo hafa fa ismael tena hafa mihitsy izy fa ny fivavahana mety ika amin'anana fa tsy arabo ismael afaka jevanareo bokyny abrahama zany bokyny israelianina ao amy sefer torah fa ny sefer torah de miteny mihitsy fa ismael de nanambady vehivavy egyptianina ka nitanana zany egyptianina daholo no dikan'izay mazava ho azy zany fa eo am'izay sary zay zany tenako amitsika hoe miteraka olana am'izay ny fivadian'ny israelianina amle tanina ary olana be matsiravo na manakandroany de am'izao tsika miteny soa ny israelianina arahan'ny otan amerikanina anglisy frantsay reo tena miambina azy araka ny baiko n'andriamanitra hoe androendro ireo ny miambina azy votsika miteny soa reo ny nanaraka baiko hoe saingy misy teny ndray mandeha ty ambadika aty fa miomany anao ry israely aniny fa ho avy anapotika anao rosia ity teny jeremia mpaminany iny tany ataona moins 600 tany hoany izy io fa ny teny enitsika manaraka anay de tatika tamy taona moins 400 taty anao taty zany hoe roanjato taona taty orina eo zany nisy iny ty tantara ty ndray hoe nivoaka indray ny teniny mpaminany fa ho avy israel nafika ny ho avy rosia nafika ny israel zay ndray ny lalana navoaka ny dada iava de satria ho avy rosia nafika ny israel de sara miaraka amy rosia satria tena manafika ny israel mihitsy rosia de zareo avy any amy farany avaratra no mafatitsika zay satria de tsy lava loatra ny fampianaza ty ny andro efa mialina mety te atao daholo nareo vakitsy anay bokyny ezekela vanao amy telopolo eo aminy 5 vakitsika ezekela 38:15
ankehitriny manao diny 14 diny 15 zay de 16 diny 17 zay diny 18 eny aleoaloha am'le posite le fampiatsika sy ty manomboka 14 sy 15 sy 16 ty izy kela 38 dia 14 hatramin'ny 16 o aminaniry zaranak'olona ka ataovy amin'ny goga hoe izy ary ty goga aloha jerevantsika rehefa avy eo izao no lazay ny avatompo no am'izany avy itoerany Israely olo-komandro faizay izany de tsy ho fantatrao fa izany tahaka hoe misy lape sampitsampona zay zany nomena an'Israely ary tonga avy any amin'ny foninanao avy any amin'ny farany avaratra ianao mba amin'ny firenena maro miaraka aminao zay samy mitaingitsovaly de olona maro be sy miaramila betsaka hoe hiakatra avy any amin'ny farany avaratra ianao en terme français izy io de any amin'ny septentrion ka le pays de septentrion tsisy fahazareo any Russie zany resahana zany afaka mijenareo anatin'ny windy ity zay hoe anatin'ny windy ity fa misy soratra rehefa jeny ao avaratra de misy soratra pays de septentrion izy io le windy ity io zany karazana fijerevana toetrandro voilà afaka mijery nareo afaka mijery eo amin'ny mapy sakonareo de mety misy rehefa mipahatany amin'ny Russie rehefa mety atsotra hoe pays de septentrion zay misy voalaza ao zany reo no atao hoe farany avaratra zany ny septentrion zany de ho tonga avy any amin'ny firenenao avy any amin'ny farany avaratra ianao mba amin'ny firenena maro miaraka aminao zay samy taingitsovaly de olona maro be sy miaramila betsaka ary hiakatra ianao hameriny Israely oloko tahaka ny fiakatry ny rano anarina tany any amparany ho tombo zany ary hoentiko hameriny taniko ianao mo ahafantarany firenena rehefa miseho masina atreny ao amin'ny ataoko aminao rogoka amin'ny farany zany amin'izao andro farany izao efa tena mijadona anatin'ny paramitsika efa amarana azy zao de hiakatra Russie lay goga hojerevantsika hoe hameliny tany ny Israely izy ty goga ty andova aketsika any amin'ny andininy voalohany sy ny faharoa ary ny fahatelo voalohany faharoa ary ny fahatelo ary ny fahaefatra mahafampianarana mihitsy ny ataontsika androany fa tena tsara be misy fampianarana ty hotenenareo ary tonga tamiko ny tenin'ny havananao hoe ry zanak'olona manampifiany goga avy any amin'ny tany magoga zay mpanjakany Russie sy Meseka Tobala ary maminan'iny amelezana azy io ary le goga io avy any amin'ny tany magoga zay mpanjakany Russie sy Meseka Tobala mpanjakany Russie izy io ary Meseka moa zany tsisy eto zareo kaiky Moscou roya zany tena tenena zany hoe taranaka olona avy any avaratra daholo zany reo ary lazany hoe Moscovite ankehitriny azo atao an'izay fa izy koa manana taranaka hafa ihany koa fa mitobiko amin'ny fahaton'ny Russie daholo reo zareo Russie zay no mahatonga na miteny Ukraine io eka Russie io hoe ary ny dadabe ny Russiana de Ukraine zany mahatonga na miteny-pona efa nampianarako zany hoe tena adaladala mihitsy ny Ukraine reto mandeha makany amin'ny faritry ny OTAN any dadabe ny Russiana io amin'ny madadabe zany tsy arisy ny zavikely novina izy satria ny niforoana zany Russiana zany voalohany de atao Ukraine fa aveo moa zany saraka zay no tonga anazy hoe misy ino Russe de ino filaza anazy Russe de Kiev fa ny Russe de Kiev zany kapitalan'ny Ukraine de io Kiev io tena Russiana mihitsy ary taony ny origine zany Russie zany masaingy nisitaka moa zany Russie de lasa nakarera amin'ny faty Moscou iny zareo fa ny tena Russe de io Kiev io tena Russe zany tsy mety ary io tsy maintsy hitambatra zao na tena azy ty tsy maintsy mitambatra zany Ukraine sy Russie zany ty Russie io ny tena Russie tena izy ary io ny andeha nafika zany Russie zany ny andeha nafika Israely any mazava azy fa tsy maintsy mitambatra Ukraine sy Russie na ho tiana na tsy ho tiana adalan'ny Amerikanina zay mampisaraka andro tena tsy mety mihitsy ny sara zany hoe jereo tsara raha mahay histoire zay hoe ianao de maharaka an'izany teniko zany ianao zany anao tsara ny histoire reo Russiana reo fa ny origine reo nge tao Kiev fa ny tena origine reo
nefa jereo tia kevy adaladalana dia ho an'ny Amerika trokotrokon'ny Amerikanina fotsiny lasa hanao demokrasia dia hita koa fa lasa makany tena tsy fahelena mihitsy adalana mihitsy io adiny Ukraine sy Rosiana io adalana dadabe miady amin'ny zafikely na zafikely miady amin'ny dadabe tena tsy mety mihitsy ny sa ary ny Amerikana moa dia hita mba mampiady olona fotsiny ny amin'ny politika tena tsy fitiavam-bola sy fitiavakany nefa dia mampitandrina anao zany Amerikana oravany ianao ry Amerikana alemy eny ianao tsy afaka mihetsika intsony ange ianao ianao tsara indray raha ny tantarany teny fa teny Eliaza teny dada Iavasy Joshua ka atao hoe zaolona zay niavatompo andiny fateloe Ezekila 38 indro avy amelanao ary boka mpanjakanao sisy meseka tobaty ary tarika anao ka nisy masombiny valany ranonao ary hoentiko mivoaka ianao sy ny tafy rehetra dia ny soavaly sy ny mpitaingo soavaly samy mitafy marevaka izy rehetra dia olona maro be mitondra ampenga lehibe sy ampenga kely ary samy mitantsavatry zay ho avoaka kitaonao ina mahatonga zay kristianina tsy mety mivoaka tsy mety mivoaka izy satria vao mivoaka izy dia tapitra ny androny zay io problème io tsy misy mahanesy ny rosianina zany fa tena firenena dala sy tsy misy aina zay miady amin'io tena miteny marina aminareo zany arao foana zay niteneniny Elia ia raha hita zany aketrika zao fampianarana zao ketany amin'ny 2003 zao no mivoaka anana ny olona ny kasety zao any zay nitazona kasety zay manaka an'izany ao anatin'ny cahier-ny olona ny fampianarana tamin'ny 2003 nge zao fanambarana zao tsy zao 2024 raiky amin'ny roapolo taona lasa samy nivoany zao teny zao dia zao tanterako mba masonareo zao fa raha tamin'izany 2003 zany zany Rosia zany zata firena voavy potika zany satria potika ny Rosia tamin'ny taona URSS tamin'ny taona 1990 1991 teo eo napotika any zareo ary tamin'izay no nisy ilay président Boris Eltsine président Rosiana izy no tarika ny état russe voalohany zany dia nifandimby tamin'ny Dimitri Medvedev angamba zay teoriana dia niditra amin'izay Vladimir Poutine amin'izao tsika miteny zao zay ny président fandimidimy tao rava ny fanjakana tamin'ny andron'ny Mikhail Gorbatchev inona napotika ny fanjakana Rosiana tamin'izany dia niditra Boris Eltsine dia teo dia dimiasan'ny teo Medvedev mihitsy angamba izay dia nisy Poutine no fandimidimy teo fa raha Poutine amin'izay tavela zao zany ny sary misy tao Rosia dia io firenena io tsy mety mivoaka satria izy an'ilay hoe vovomafy be tao amin'ilay nanjoana azy teo dia mody maty fa tena ao ny force ny lehibe ny dévolé eto amin'ity planeta terre ity dia ao Rosia ary ny anarany dia Xena zay no mahatonga anareo mamily lampy Xenon eny tomobile anareo zava misy zany teneniko zany raha mahafantatra amin'ny président Poutine nareo fa misy any zany samy teneniko anareo zany mety gaga ary izy eza teza nahafantarany io tatako jireo io anarany io Elia tsy zaka azo afenina amin'izany Elia zany fa nany anatin'ny tranonao rehefa karo raiky hitanay any alalan'iny zay fotsiny fa aza mitady zavatra lavabe fa sao dia anao sahirana koa mianao zany aza mikaroka zavatra tsy zaka milohanareo fa tsy mety fa zareo tsy mety hivoaka mihitsy ary tsy mety andeha hiady satria raha vao mivoaka izy tena miady dia raha avadao zay etra hitany dia tonga koa nefa ny fiafarana ka ohatranareo olombela ihany io raha maty any matesa lavana ary faty any vareo maty rapitro zay maty androany ohatry zany koa io sary io zay no mahatonga hoe taritina mivalany rano fa iny le olana amin'izao tsika miteny zao mato izy tsy taritana mivoaka le andeha anatika any Israel inona ny sary misy anefa ny ankety Israel zao zao tsika miteny zao dia efa mitady hiady amin'ny iranianina ahoana nefa voalaza ny teniny dada Iava malaky zao no teneniny dada Iava Andriamanitra meko voninahitra sy ankalazeko ho azy ny voninahitra mandrakizay miaraka amin'ny krisianina teo ny iza andiny fadimy miaraka aminao ara ny persiana
miaraka amin'ny Rosia zany persiana zany ka ny persiana dia Iran zao tsika miteny zao io iraniana profony zany androazo anareo raha ohatra ka manaraka vaovao zafatena fa nandesatra raha nanaraka vaovao nareo tandroany dia nahita an'izao fanambarana zao nareo fa andremato président Rosiana Poutine dia anao fanambarana fa raha misy mikitikitika ny iraniana dia zay anampiny iraniana tahaka ny anampiny amerikana ny israeliana ozy izy zay koa anampiny iraniana izany hoe mivaky roa zao tsara zao tontolo zao deux superpuissance manana arme atomique araka 90% ny arme atomique dia ao amin'izareo anankiroa dia ny amerikana sy ny rosiana mifandraona avy tany amin'ny alalan'ny israeliana ny amerikana ary amin'ny alalan'ny iraniana ny rosiana ino ty sary mandeha ty vaky miady amin'ity taninareo tiky raha izo sady io fa ny dia nazaiko anareo fa tena miteraka korotana io fa tsisy idiran'ny papa ny bibidia mihitsy raha mizo hevitra zao fa ny teniny ambasadiovany Joshua Elias ao mandeha zao efa tany amin'ny 2003 zany fampianarana zany fa dia mba réalisation ny ty teneny ity dia juste manazava aminareo amin'izy hoe iny hoe ary ty miaraka aminao ny persiana fa amin'ny 2003 teny Iran zany desahany zany nefa tamin'izany fotoana zany dia mbola tsy olona hoe niaraka koa ny Iran sy rosiana ko rosiana raha vo avy ratra tamin'le ina moa tamin'le nahapotika ny URSS mbola tsisy force izy tamin'izany mbola malemy botaka anie Rosia tamin'izany tsy misy irany amin'ny iraniana zany mihitsy fa tamin'izany fotoana zany dia efa nahazo baiko ny iraniana tamin'izany fotoana zany tamin'ny 2005 tany hoandre nahazo baiko ny iraniana hoe atao fitaovam-piadinanao dia iny ny iraniana nanao ny bomba atomika an'io ary manaka androany tsy vitany amerikana ny rambanazy satria baiko ny eliary izy avy any amin'ny dada Iavasy Joshua hoe andana atao fitaovam-piadinanao iraniana manana bomba nucléaire ny Iran zao tsika miteny zao manana tsara mihitsy izy amody maty ireo mody tsy miteny rehefa navita bomba izy navita mihitsy ny zany iraniana zany avara amin'ny amerikana sy ny frantsay sy ny anglisy sy ny israeliana mahavita bomba zareo bomba nucléaire mihitsy nefa vitany nitohanan'ny président Poutine ireo teza nampataranao zany zany mihitsy misy Poutine mihitsy nanao an'io aminazy ary io mahatonga Poutine sarotiny veny hoe kitikitihana io raha tsy miady tsika izy Poutine ny bombany kosa ny veny kitikitihanao teknôlôjia rosiana io no an'io bombany iraniana io zay ny mahatonga ny iraniana mandefa an'io ina moa ty drone saidy drone fata satria contrepartie le nanampy rosiana anazy dia manampy any izy moa manampy any rosiana koa ny iraniana ohatran'izany io sary io sary mandeha ny le sary zao sary rena hitantsika matsy io nanao fanambarana le mato Poutine omaly manarina tsy afaka mary hoe zay dia anohana ny izy moa iraniana karaha misy mikitikitika anazy dia ho avy zay kanefa ny tena marina nisy sohatra masina mihitsy no milaza fa miaraka mihitsy ny iraniana sy ny rosiana dikan'izany mipetra tsara ianao israeliana fa tena potika mireo ny fotoana ena fa tsy afaka iaranao mihitsy zany amerikana zany satria maninona tsy afaka miady an'io teny dada Iava izy ara vo baiko hoe ambiny ny israeliana vo baiko ane izy ka raha dada Iava miteny retonay no miaraka napotika israeliana dikan'izany tsy maintsy manginy ny israeliana orina kely eo ary tonga ny ambiny anginanao ry israeliana tsy maintsy manginy ianao baiko ny Elia zany avy any amin'ny dada Iavasy Joshua tidiko tsara baiko ny Elia zany avy any amin'ny dada Iavasy Joshua fantahina mipetraka aza fa ina le mitrangy e daoary miaraka aminao zany rosiana ny iraniana ny etiopiana jereo ny Etiopia fa miaraka amin'ny izy anao ny Etiopia miaraka amin'ny sinoa sy ny rosiana nefa miaraka be mihitsy misy miteny fa ny sinoa no matanjaka no rosiana tena mba fanambanina kosa zany
force nucléaire ve arika hatramin'ny Poutine be dia be dia ahoana moa mampatanjaka ny Chine aminareo ary Chine zany tsy ao anatin'ny linina mihitsy saingy miara-miasa amin'ny Rosiana kosa izy araka ny apocalypse 16 miaraka amin'irety Rosiana rehetra ny Etiopiana tamin'izany tena malemy kely tena kozatona tamin'izany 2003 zany eo voalaza fa hoe atanjaka be nareo ry Afrikana dia iverantsika mahita eo sary misy ary ny Libyana raha tsy diso mbola volanao amin'ny marsa ny Libyana miaro an'ireto arabo palestiniana reto mihitsy zareo voandroany nga mijery izy diso manao dia be ny Libyana tsy manaiky mihitsy ny andeina moa le hoe famonoana arabo palestiniana famonoana libanais anareo fa tena mandeha mihitsy ny fataterahany tena Andriamanitra anie zao samy mitondra pinga lehibe sy firovan-doha avokoa gomera koa mba miaramila zany hoe zareo tavaratra sy mikisaka ty amin'ny atsinanana ty zany ny tanàna Togarma avy any amin'ny farany avaratra mba miaramila rehetra dia firena maro zay miaraka aminao ho lasa miaraka amin'ny Rosia daholo zany reo miomanaraka mitova tsara ianao ary ianao sy ireo mombanao zay efa mivory eo aminao ary hoe ka anao no mpitarika azy lozika be hitarika amin'izay Rosia zareo ty BRICS ty zareo ny Afrikana tafaraka amin'ny Poutine dorika zao ny Afrikana tafaraka amin'ny Rosia zareo ny firena Afrikana efa misy 30 mahery zay efa lasa makany amin'ny Rosia tafaraka amin'ny Afrikana dia tsy eto ny solotena anankiroa ny anankiroa dia Libye sy zay moa Ethiopie solotena ingery vitantsika tsara fa ny Afrique du Sud efa ao zay le BRICS ny Inde efa ao Tatsinanana Chine efa ao Sud-Afrique efa ao Brésil efa ao any hoe zay pays rehetra tsy mankasitraka antsony an'le fataon'ny Amerikana sy taka daholo am'izay ary lasa Rosia no mpitarika azy kisaka makany Rosia daholo zany fon'ny olona zao satria io lalàna hoe ary aoka ianao no mpitarika azy mazava zany fa ny fohy be ny firena mikamina ifindra ao Rosia ny hafaran'izany teny zany iny zay no toy ianao no mpitarika azy izy daholo mitarika rehetrarehetra maingy amin'ny BRICS io sary io ary nefa rany izy ny leader porofon'izany no menasina rehefa ny hoe efa miketika iraniana nareo dia nama miady aminay koa nareo zany dikan'izay zany io mahatonga n'io sary ratsy be io ary ny zavatra io zany dia efa narefa ny Poutine nytaona ka tsy haiko nefa nandefa bomba any koa izy tsy hoe bomba nandefa ny an'izao efa nandefa ny any ny miaro ny le S400 iny moa le antimissile S400 sy tsy haiko misatry nalefa ny tany SU le roplanina mpiady toy efa nandefasany Sukhoi 35 ama nalefa ny any tena efa miratsy ny sary fataterahany tenin'Andriamanitra dao zao hitantsika voamasitsika io izy zao nanampofa hiaraka iraniana sy Rosia nda zareo nafantatra an'izany amin'ny 2003 ny ambassadeur ny Ocean LA no teny hoe miaraka reo io ny soratra masina io no teny efa nandy zareo ny Afrikana fa mikisaka makany Rosia daholo zareo ny fihinana izay tonga saina fa mivadika makany Rosia saingy io le bibidia voilà la bête c'est Russie qui est la bête the beast is Russia la bête est la Russie zava-doza nge ty miandry tatao ty zany ilazako amintsika hoe migadona ny varavarany fahafatesanareo olombelona an'izay ty zatra-mitanga ty ary zay tsy manaraka ny antsony ny bomba andeha zany hoe mbola zay moa mbola mitory zao dia zay fotsiny mety mbola mandamindamina kely ny bomba fa efa mandeha io efa manakaiky io mba tsy lazako hoe efa hipoaka saingy mbola hoe mbola oka kely fotsiny aloha mbola mitady ny hevitra amonjena olona aloha eny azy zao zany zao mbola mampiasa mafoloky mihitsy hoe ahoana reny amonjena an'reto olombelona tsy mety mihany reto sady be loha mafilony tsy mivaky loha zay ny tokana hoe tena tokony mba hazina kely le mandeha aloha bomba nucléaire dia mba ho hitany hoe tonga saina amin'izay rehetra hoe tena mariny ty teny ty rehefa afaka andro maro dia ho tadiavana ianao raha mbe any apariny dia rehefa tonga zany para dia ho karoana amin'izay no avianao aty ary tonga izay karoka anao goga
ihany lehibe an'izany amokanao tao amin'ny fomba manao any vitanareo ihany ianareo ingeny tsy te heno zay niteneniko anareo tamin'izay fa tsy hainareo mihitsy ny histoiran'izany Elia zany ny tena marina zareo toy ny fantanterahany teny Andriamanitra izy mba navitana anao an'izao ary izy ny Andriamanitra navitana anao ohatran'izao teny zao mba mitsangana ke raha mba navitanareo zay lazareo fa Andriamanitranareo any mba ataovy mitsangana manao an'izao teny zao de toery io teny io fa ny teny Andriamanitra ny Elia zao zao nampitondrainy any Elia satria za am'izay no manao zavatra mihitsipony hoe zao ny fandehany kreto antsika de mahita hoe amin'ny andro farany de ho tonga zao sary zao za vao tenao fa miditra ny andro farany io am'izay mikotana dao ny zava-drehetra satria miverina tao Israela tokoa ny Israeliana miditra tseritra am'izay zao Russie zay nalemy tany amy 2003 zany saingy voateny izy hoe mitsangana anao fa ianao no mpitarika ny biby ianao no tena biby farany indrindra am'ilay biby fahavalo voalaza ny boky l'Apocalypse sangana izy zao satria efa nyteny ela hoe miditra amin'ny farantsika Riamarana miakatra am'izay Russie teny izy a miaraka izy ny Iraniana miaraka izy sy ny Sinoa satria boky ny Apocalypse 16 de milaza mihitsy fa anamboatra ny lalan'ireo mpanjaka maro ny Sinoa izy mo spécialiste am'ty fanamboarana lalana ty mihitsy zareo de mazava ho azy Apocalypse 16 a andininy eo amin'ny 16 eo koa fa manizay sy tiso a tena mosan'izay izy amin'olo le hoe andiny fafilm izy le hoe Apocalypse 16:12 Apocalypse 16:12 ary ny fahenana nampidina taomboveny tamin'ny Eufrate ho lehibe de ritra ny ranony hanamboarana ny lalan'ireny mpanjaka avy any amin'ny fiposan'ny masoandro io koa zany fandeha ho any amin'ny ara-makiolona zany ny Sinoa sy ny mpanjaka avy any amin'ny fiposan'ny masoandro nge zareo tatsinanana nge dikan'izany zay manotolo hoe ny Inde sy ny Sinoa tafaraka iaraka daholo reo Russie ny lehibe mitondra azy ho aiza izy ireo ao amin'ny andininy fahenambinifolo ary mangony eo any amin'ny tany ateo amin'ny teny Hébreu hoe Aramageddon ireo io Aramageddon io zany le atao hoe lohasan'ny Josafata ao Israel io le hara tendrombohitra de Magedona Megiddo tendrombohitra Megiddo izy ao Israel tany ngeda be malalaka be mihitsy zany tany zany mazaka manœuvre militaire zany amin'ny 200 000 eo raha zaka an'izany mihitsy raha ny angona zao ny olona tao amin'ny 13 mai tao Madagasikara de teny antanina tanarena 1 million isan'ny olona teo de ampitomboty 200 fois am'izay zany ny alehibe ny tanin'ny Aramageddon io fa mazaka 200 000 satria nisan'ny olona voangona am'izany zany araka bokin'ny Apocalypse 8 de roa alina alina 20 000 fois 10 000 égale 200 000 anohan'ny voangona eo ny zavaboary fandona amin'ny Eoso amin'ny andro farany de taritiny goga mpanjakan'ny Rosia io sary mandeha daholo sary hoe izy ho any Andriamanitra navita ny tena ohatran'izao ary tanteraka am'izao vaninampitsika zao fa zany fanambarana tany amin'ny bokin'ny Apocalypse izany ohatra tany amin'ny l'an 0 tamin'ny l'an 70 tany ho any l'an 90 moa ary ny fanambarana an'izao sary nandeha bokin'ny Ezekiela zao tany amin'ny taona moins 400 tany ho any fa réalisé am'izao tsika miteny zao 2024 2400 ne zany réalisé ny teny mbola maly ve ianao hoe tsy mariny Andriamanitra Abraham mbola maly ve ianao tsy mariny zany Elia zany nareo zay nilaza fa bibidy galina papa ny bibidy zay efa ntereke aza mba miteniteny foana fa samy biby daholo nareo tena izy samy mpanota koa fampiteniteny tsy menitra manendrikendrika any avy nefa fahotana hitovizana ihany fa adosoa ny erana marina ihany de anareo saminareo any zany teneko zany ametreta am'izay tena izy za tera mitenareo misy tanteraka ngy teny jireo ny fiarahandreo sy de olo ny sasany hoe Russie Poutine za tam'solelaka amin'ny Chine ka tsy Poutine nge le bibidia le ho avy manaraka anazy eo ny bibidia fa izy pelo lalana amin'ny bibidia izy koa raha mba te handefa bomba mafy mety ane
venareo fa moramora anazy moa mahita an'io tany tenin'ny ukrainiana iny efa izy dadabe ny manao anazy de tsy hitany zay to voloana malemy tsy voloana mamono tsy tany mihitsy anaovana le dadabe ary mahatonga menimeny hoe olona mpiaraka ihany le tsika nefa ninareo manao an'izao iny ny rahanareo amakany amin'ny otan fa ny adalany Zelensky io tena adalany présidentnak iny tena zany rehefa tsy mahafantatra tenin'Andriamanitra moa de tsy efa raha mahafantatra tenin'Andriamanitra ny olona tsisy miditra am'izao tantara ratsy zao kanefa moa de tsy maintsy mandeha amin'ny tantara ratsy io satria zay le baiko ny dada iava zay le atao hoe dadanay dadany Elia tsy azo atao ninina mihitsy ny tenina fa tsy maintsy mandeha ka na mety anao na tsy mety anao tsy maintsy mandeha io teny io zany natao hoe dadany Elia iavano anarany Andriamanitra Abrahama sy Sakaria koa izy raha mitetia tany fa Andriamanitra amin'ny lantilanty izy de Andriamanitra izy any aminay ary Andriamanitra Jehoshua Andriamanitra ny vahoaka ny lantilanta rehetrarehetra izy de ny enjely tsy omby amin'ny alina tena miliara ny sasany enjely lantilanta mahafinaritra be voninahitra ho an-tadamaraka iava ka izany tendritra zany no tanteraka ankehitriny inona am'izay le olana azy tena metraka olana am'izay tokoa ny tenin'Andriamanitra ho ataoko vato mavesatra ho any rehetrarehetra mihitsy ny Israelianina ty ary arata de arata zay rehetra mivesatra anazy mety hoe mivesatra zany de lasa mametraka eta mavesatra anazy sady mivesatra anazy mety hoe mivesatra moa zany de mibata sady mametraka eta mavesatra ny lohany koa double sens zany any hevitra anankiray Zakaria 12 vakitsika Zakaria 12 andininy voalohany ka hatrany andininy fahatelo Zakaria 12 ary teny amaramaka anazy tamin'ny volana fahavalo tamin'ny taona faharoa nanjakany Dariosy no nahatonga ny teniny avy tamin'ny Zakaria taminany zanaky Berekia zanakido nanao hoe tesy indrindra tamin'ny razonareo iava koa lazao aminy hoe zao ary no lazainy iava tompony maro miverena amiko ianareo iava tompony maro de mba hiverinao aminareo kosa ho iava tompony maro vare Zakaria 2 moa le izy fa tsy Zakaria 12 ay zavatra hafa neny vakiko zafady de olona fakay moa ny vakiko teo Zakaria 12 de 2 de 3 teny famanina avy tamin'ny ava sy amin'ny Israely ho iava zay mamelatra ny lanitra sy manao ny fanoenany tany ary mamorona ny fanahin'ny olona ao anatiny zany hoe iava ito mihitsy zany mamorona ny fanahin'ny olona ao anatiny ka lazaina aminareo zay mandray fa ny Andriamanitra Abrahama de milaza fa misy fanahy ao anatinao ary izy mihitsy ny namorona an'io de tahaka an'izao Israelianina mandeha araka ny teny zao de ohatra ny Amerikanina mandeha araka ny teny de ohatra ny Iranianina mandeha araka ny teny sy ny Rosianina mandeha araka ny teny de tady io fa ianao koa tsy maintsy mandeha araka ny teny ka rehefa miteny hoe misy fanahy ianao de misy fanahy ianao ary io fanahinao io avotany Elia io miteza ianao avotana io fanahinao io fa aza mitapitapitsony ianao tena mitenao mihitsy ny aza mitapitapitsony ianao am'ty adalana mbola be famarina ty fa fotsy hoe fanahinao io sa misy fantatranao avy nge zao teny zao na ny fanafana fahotana raha tsy nenanao fa iainanay zany ankehitriny de mbola iavina ihany ve ianao ozany hoe ory Elia masatony so ahoana ary zay na zay nao fa mitapitapy ka tena mitapitapy koa tsy efa famonjeny efa omena reo hoe mbola lavinao ihany de ka tsy mbola mitapy ve ianao fa raha volay miliara zao natoroko teo aminao fa tsy mitapy ianao fa nenjenao kosany nefa mbola vola zany ange le olona miverina vory de fa nizatany meko anao fiainana mandrakizay ho anao tena mba vonjeo le le fanahy tsy haiko tsony miteny aminareo zay mety tonga saina indro izao anao any Jerosalema ko apoaka mampiraiko an'ny firenena rehetra manodidina apoaka mampiraikiraiko an'ny firenena rehetra manodidina nikasany de hoe de atao hoe kapoaka ohatray kopo zany ohatrany hoe misy zava-doza de ataoko miraikiraiky mihitsy nareo firenena manodidina de atao hoe miraikiraiky zany de ohatran'ireny koa voakapoko reny de fanina mihitsy zany hoe miraikiraiky fanina ary ny Joda koa de hiaran'izany ny anaovana fahirano any Jerosalema ho avy ny anaovana fahirano any Jerosalema miomany ianareo ry Israely miomany ianareo ry Israely any efa mampitandrina anareo
ny ambassadeurn'ireo Soalia miomana ianareo ry Israely ihany fa tonga ny andro anaovana fahirano anareo am'izay efa tany amin'ny 2003 daholo tony nampianarana anareo mahay an'izany daholo ireo zay nen'ny fampianarana tao Madagasikara manirana ny Madagasikara na eny daholo noho ny amin'ilay nosy androny lalàna dia izay ny lalàna navoaka tao amin'ny nosy ilay nosy Madagasikara ary amin'izany Jerosalema dia ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra tena ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra Jerosalema mikorotana mihitsy ange zao tontolo izao n'ity Jerosalema ty zao mikorotana amin'ny Israel mihitsy tsy hita mihitsy anaovana ny Israel ka zareo koa tratra le tenin'Andriamanitra hoe anareo ny tany dia miboto an'ilay tany nefa izy avy io mpanota izy avy io namono any Yehosoa mpanota tsisy ninona nanantsony amin'ny famafana tany olona mpanota reo miboto reo miverona amin'ny tany reo dia mila dia man'olona reo mpanota reo fa saingy le tenin'Andriamanitra moa miala dia tsy maintsy mandeha dia mpanota azy taka ny Nebokadnezara netra tamin'ny Nebokadnezara ny tenin'ny dada Eva nefa ny Nebokadnezara mpanompo samboka igla mihitsy netra tamin'ny teny endana makany Israela dia tafio ny Israela lazainy dada Eva malalaka fa mpanompo noho ny hoe Nebokadnezara efa zatra mpanompo sambo fa rehefa ampiasainy dia ataony mpanompo zany hoe manompo anazy nizaniza rehefa didiny dia mandeha daholo na dia voly aza rehefa irany dia tsy maintsy mandeha zay mampanamboatra azy ko tsy afaka mamaly mihitsy anao rehefa dada Eva io no mibaiko e zany ny atao hoe dada ny Eliara tsisy mahay rehefa mibaiko dia tsy maintsy mandeha ny baiko iny tsy azo atao nenina mihitsy izy zay natonga namteny hoe mba mitsangana re zay Andriamanitra rehetrarehetra any alefa azy mba himpandona amin'izao teny mandeha zao alefa azy mba ho hitantsika fa nandeha zao teny zao ary tena mandeha tsy mety mijanona tsony ary tsy maintsy tonga ny point final io ary izy io ataoko ary ho ataoko vato mavesatra ho an'ny firenena rehetra tena niteraka problème amin'ny frantsay amin'ny anglisy amin'ny amerikana vaky lo mihitsy ireo problème hatrany amin'ny rosiana ny arabo rehetrarehetra ny iraniana irakana problème manerantany hatrany amin'ny sinoa problème zao tontolo zao mihitsy ny sany israeliana zany satria le ady miteraka problème amin'le firenena lasa memahantra mikorotana mipoka dao zay tsy tokony hipoka rehetra any kira tsy fikorotanana mandeha-tany fikorotana ngeny hafarana izy zay hoe aratra dia aratra zay rehetra mivesatra azy ho ataoko vato mavesatra ary zay rehetra mivesatra anazy dia aratra izy moa zao mameta mavesatra ny Israelina sy ny Amerikana ny Amerikana mihitsy zao lasa tatan'izany problème zany zao io teny Andriamanitra hoe aratra dia aratra zay mivesatra azy lovaka itsika amin'ny teny frantsay indray izy ty oui à ce moment-là je ferai de Jérusalem un bloc de pierre que personne ne peut soulever tena ataoko vato mavesatra mihitsy izy tous ceux qui voudront la soulever se blesseront azy rehetra mivetsatra anazy dia aratra zay mitady hevitra ny hampiakatra anazy zany dia maratra tous ceux qui voudront la soulever se blesseront zay rehetra te hampisandatra anazy dia maratra ka ny antony mahatonga azy maratra satria manino dada Eva misy ake miady amin'ireo tezitra amin'ireo ianao tsy mety tamin'ny dada Eva nge reo ka zay rehetra te hampiakatra anazy natao hoe misolevena zany hoe mba mibata anazy mba hampiakatra anazy dia maratra zay manao an'izay ny Amerikana mihitsy zao mponao an'izany mezaka mibata anazy ny Amerikana hoe mba hiverina amin'ny taniny zany dia hoe mba ho azy ny daholo ny tany rehetra ny Amerikana nge manao an'izany dia zao teny dadanay iahy avy aminao re Amerikana tsy fantatra zao présidentareo aratra nareo ka nareo dia tsy maintsy maratra na tena na sy tenako fa teny mandeha io ary rehefa maratra ny zavatra anakaiky dia tsy afaka mihetsika mazava fa tsy afaka mihetsika ianareo ry Amerikana ry anglisy ry frantsay ry italiana ry alemaintsika aza ao anatin'io tany nataolo mantsy zany zao tsika miteny zao mitariky biby rehetrarehetra zany tsisy afaka mihetsika intsony nareo
andro ny fiafarana reo zao. C'est pourquoi tous les peuples de la terre s'uniront contre la ville. Paparelitsy ny olombelona rehetra amin'ity tany teo dia azakazaka andeha hamono anareo noho ny amin'ny ataony amerikanina anareo, satria mibata anareo ny amerikanina dia mitady ny hevitra le ampiakatra anareo ny amerikanina dia aratra reo ny amerikanina ary zao tontolo zao avy amely anao ry israeliana. Tena ny adalany amerikanina dao no mahatonga an'ity zavatra ty. Ory amerikanina raha mahafantatra anao ty zavatra ty a janony ianao mikarevany impery any teny taminareo zany efa nampianatra tao anaty teo ady lehibe farany ty miakatra ty ary aratra dia aratra ny amerikanina. Vovonareo amerikanina vava moa nataonareo tamina atao anatin'ny youtube atao. Hitatsika eo ny tono a andeha fasako tenareo hoe rehefa hitareo fa tanteraka ny tenako dia miverina mijendeny efa ampianarana fa saingy tsisy namady moa nareo. Hitatsika ny toyny jereo ny adiny ukrainianina sy ny rosiana nga moa tsy efa miaramena zao nareo ry amerikana teny dada iavangy tsy azy nareo lavina mihitsy de maratsy nareo ary tena maratsy nareo. Tamin'ny 2007 ny ambassadeur-neo sa Eliane no teny zany hoe aratsy nareo amerikana de votokoa ianareo rehefa avy eo. Io nareo ilay tsy manam-bola intsony profon'izany ny problema manjoanareo. Vola lefa makany Ukraine raha tsy vitanareo mamoaka anazy fa mbola hidivana be tao amin'ny assemblénareo tao. Zava-misy taona nge zany teneko zany tsy hoe tsy fitiavana ho azy o teniko zao fa tena fitiavana fa manome conseil ho azy hoe mba miverena amin'ny dada iavady daholo amin'izay fa teniny inge io miatra ao aminareo io tiako teneniny fa tsy tonga saina mihitsy ny fenareo. Ary miteny amin'le monsieur manatsy ana rehetrarehetra hoe fotoana iverenareo amin'ny dada iavady zao oka zay ty calcul politique anareo sy fanambaninareo an'io Andriamanitra marina io. Nareo ny diso Andriamanitra any dia manambany an'Andriamanitra nareo fa raha tafaraka amin'ny Andriamanitra marina nareo tsy afaka manambany nareo. Jereo nanaovan'ny Israeliana fafaiany e. No zany tena mamerina miteny aminareo a andro ny fiverenana zao miverenanareo amin'ny dada iavady soasoa am'izay fa tena miatrika io teny tsy maintsy potika ny amerikana na ho tena tsy ho tena tsy maintsy potika izy tsy maintsy lava izy io aratra dia aratra zany nge tena mijaly ny dikan'izany e. Ho avy ny fijanareo ry amerikana miomaly nareo fa tsy maintsy minjery aminareo zany teny zany tonga aminareo zany ry anglisy ry frantsay ry otanina rehetrarehetra jany nareo tianareo mihitsy ny mibatany Israela io zao vonareo ary nareo israeliana ho avy amely anareo sy tontolo zao izy tontolo zao mihitsy nge ny amely anareo fa tsy izy saingy amin'izany fotoana zany hitady ny aiavasy eo soa am'izay nareo satria nareo vao tena hitady an'le ny volonareo teo amin'ny azo fijaliana nareo ity ny zandry ny ty miteny aminareo ty zay miaraka amiko tsy manota intsony fa zay nge ny planany eo Andriamanitra io lasa tsy mpanota intsony dia efa hitan'ny masonareo ve zany dia mbola sy tonga sainareo. Misy ny sasany zay koa nge tsy manota intsony e zay raha mivavaky-indimy isan'andro zany sasany fa maninona mbola mibebaka ihany efa tonga ny andro anankiray maninona mivavaka foana mba hibebaka foana ary iny ty vady mihoatra ny roa ty manambady 50 ny sasany inony ty nga ny Andriamanitra Abrahama amiteny hoe manambady enao mihoatra amray. Ny Andriamanitra Abrahama dia niteny tamin'ilay mpaminany farany hoe aza manota intsony zay niteny ary ny olona manambady be dehibe dia mpanota ka hoany ianao amin'izany aza mba miteny hoe zay tsy mpanota fa lehibe ny mpanota anao ary rehefa niova le anarana hoe iavao lasa nivadika zavatra hafa dia efa mpanota ianao zay. Zay ny fiafarany teny endry mahita androsaka mery ny adala mandrosaka vo mirary sotsika etra sambo tainao soany amin'izany teny meko zany ary sambo tonga saina sa mety tonga saina satria fa tongotra ny fotoana efa akaiky dia akaiky ny fanampotena anareo akaiky efa miaratsy be ny sary mandeha zao ny ukrainiana efa rava ary io tsy maintsy rava ukraine tsy maintsy miverina andreo isy io na tena na tsy tena ary lasy nareo Ukraine miverina amin'io isy fa adaladala mamono olona fotsiny amitsy amin'atiny mampifaly devolo fotsiny devolo nge faly amin'io mamono olona amin'io tena mampareny mihitsy fitaitra mihitsy le président maneran-tany mampiady olona fotsiny
inona ny antony zao ny antony ka contrat am'divoly io tsy mahazo miakatra président raha tsy mamono olona zany mahatonga reo tsy mivakinao zay maty zany tsy ariny président zany contrat io rehefa miakatra tsy maintsy mamono olona ianao mba ho sakafo hoan zareo ny raha le divoly tsy maintsy misotro raha de zany mahatonga reo tsy mivakinao zay olona maty eo alamy fotsiny tsy tahitra mihitsy le président américain tandry am'le be loatra le maty fo zay ohatra hoe zatra amidiny itsena mihitsy le faty hoe ok tsy efa be loatra ianao hoe mahafantatra eo be no maty tsy efa mitokony teny hoe aza miaty fa ho be ny maty tsy afantaranao zany be am'izay ny maty aza miaty so fa efa be ny maty voky ve zany le divoly ve zany hevitra zany ve aparelengeny toetsaina anany filopery eto ambony tany hoe ampidiny le olona maty am'izay ny olona de sy taitra am'izay zareo tena ok tsy efa be ny maty zany zany tena milaza mihitsy ny hoe ny rahana zany zareo amon'y olona de efa afa-po am'izay le nirefaka anazy de ok zay efa be ny maty eniko zany teny zany tena eniko zany teny ary nahita an'izay phrase zay mihitsy hoe ok zay efa be loatra ny maty tena hoe zay ary président maneran-tany iny mampiadipiady ireo tovy daholo reo zany ilazako hoe ory président maneran-tany no verina amin'ny Eurosoa fa aza manaikitra tsy mbola afaka mivery tena tsoko daholo nareo tena ok zay fa tena nareo tena ampiasaina divoly mihitsy na tena mitenareo tena fitaovanareo fiaran-tana divoly mamono olona fotsiny nareo tena vitanareo famono olona ny amin'ny vola sy ny teo botsina be ny paosinareo de maty am'izay le olona de sy tena tena ok zay efa be loatra maty nareo ihany efa nampiady anazy teo tena mampainareo zany fiteny zany efa de misy zany fa lehibe zany le mpamorona le mpanamboatra nareo mihitsy ny malemy mahita nanaovana anareo tena mampaio eo de tsy maintsy fanapotena tsy maintsy anjonareo rehefa tsy mety ena zao maro zao nareo de tsy maintsy hompotena na eo na tena tsy tena ka mialohan' zao fanapotena efa anjonareo zao de zay no mahatonga na miantso hoe verena ty amin'ny Eurosoa fa mandeha io teny fanapotena io tsy maintsy miakatra no sina tena sy ty biby iny tsy maintsy miakatra iny biby anankiray iny ary tsy maintsy andravanao iny ry Israely tonga matsy ny farany ny endry mahita lozaka mery ny adala malosika vo amin'ny andro farany no tonga zany teny zany tsy ho izy rahantsika mahita miditra tanteraka ny famaranana zao fa engany mba ianareo zay mandray ana mitendry mitoraka te mba hitodika anareo e mameno ny teny ely anareo fa tena maty eny eo anareo zao ngeny zaka efa hita amin'ny maso hoe de mbo tsy tonga saina ihany ve nareo asa zany ny dadako zany ayava naniraka ny Elia izy maiza miaina maiza mivery vavakytsika dada malay avao voninahitra no mandrakizay ka io zany teny sy fampianarana zany fa tena famonjenan'ny olona rehetra zany fa natsoky tamalan'izao teny zao de naritra any amin'ny filoham-pirenena sy mahatonga saina fa lasa fitaovany de mono daholo ny zavatra etrareta n'ity tany ty fa ny mihitsy le tsy isanareo mihinana ran'olona fotsiny mihinanay ary rehetra zany de mieritreritra matsy ny devoly fa rehefa be dehibe ny olona maty miny olona matiny de mihinana aina be dehibe izy de iverina fa afaka miady aminao reo Iaosoa tena tsisy saina mihitsy iny reo fa le olona tsy tonga saina Iaosoa zany mahatonga ny Elia mangataka aminao io mataovy tonga saina daholo am'izay reny ny olona Iaosoa sy tata Maria fa mba hiverina hitodika ho any aminao mba hitodika amin'ny fampianarana efa napetraka anao anatin'io saina YouTube io nataonao mihitsy le saina mba ho jerevan'ny olona ny teninao hoe tinge ny teny mamonjy anareo dada Iavasy Iosoa tsy mahazo makany aminao raha mbola mpanota zany lanta misy anao ianao tokony io lanta io tsy misy miditra mihitsy rehefa mpanota ary tsy misy afaka manao forcé ihany zany piano rehefa maty nga misy mahafantatra nalaka lentsony le olombelona reo zao hoe izy ny be saina fa raha vao miala fotsiny io vatana reo ka miverina fono efa tsisy nininy eo ampelantanantsony izy fa hiatrika anao zay dada Iavasy zany mahatonga na mangataka hoe fonjeo le olona dada Iavasy raha mbola azo atao tena maty le olona tena vonoiny le tsisy sainareo mihitsy le olona le olona koa tsisy saina koa de tena rarotana de manaraka zany mahatonga ny Elia mangataka dada Maria Iavasy
vonjeo ny olona mba ho vonjy ihany. Ka tena maditra izy, tena maditra somafy loha izy, tsy te hanala izy, sady tsy te hiaino izy, ny anazy ny azy ihany. Fa ianao dia ianao rery sisa mavita mamerina ny sain'ny olona dada Iava. Tsy ahosoa malala. Avereno ny sain'ny olona mba hitodika any amin'izao famarinana izao. Fefa atombotra loatra ny farany. Efa hifarana ny farany tena izy. Vonjeo ny olona dada mala Iava. Vonjeo ny olona. Zany ny fangatahany Elia aminao. Vonjeo ny olona. Meo saina izy hitodika ho any aminao. Meo saina izy hiverany aminao dada Iava. Hamonjy ny fanahany satria ianao no nanome ilay fanahy. Izay mametraka ny fanahiny olona ao anatiny ozy ny teninao. Ianao no nametraka an'io tao. Ary rehefa mialy dia hiverinao any aminao ary ho tsarainao. Fa eo indrindra hoe raha ho tsaraina ilay fanahy. Tsy misy fanahy-panota zany ka voavonjy ho any aminao zany. Fa dia mitsipy eny amin'ny helo daholo. Ary ny afarany lalany dia ny afarimy rehetra hafa mihitsy. Zany mahatonga ny Elia mangataka hoe apio Elia manahitra ao. Apio Elia ary meo saina sy koendrena mba haikariko an'ilay olona hiverinao any aminao dada Iava. Voninahitro anao mandrakizay. Dia maneho ny voninahitro any amin'ny teny. Fa tsy ho tafaverinay mihitsy izay teny izay raha tsy efa miasa any amin'izay nomenao anazy. Fa hibebaka izy ka ho sitrana vovonjy dada mala Iava. Saotra betsaka anao zany. Fa tena mihaino ny teny ianao ary mbola hiaino ray ianao. Ary tena hiaino izay ambarako ianao satria avy any aminao daholo. Amin'ny anaranao Iahosoa izany vavaka rehetra izany. Any amin'ny dada malalaka Iava. Halleluia. Amen. Dia izay ny fiarahantsika entana io tia. Raha soatsika samy telo soa amin'ny fiarahantsika amin'ny zoma indray. Ary no izay efa resy lahatra, misolata anarana amin'ny batisa amin'ny WhatsApp io. Plus 261 32 86. Ifiry manaraka lavitra be moa ilay 663 98. Zay ilay izay. Lavitra be moa ilay telenay kely be ty moa zany lavitra be ilay. Somary tira-telo eny be fa hitako ihany ilay izy. Zay zany no tonareo mandrohata anarana amin'ny WhatsApp io. Aveko tsara plus 261 32 86 663 98. Aveko farany plus 261 32 86 663 98. Hoanareo izay menao amin'ny radio internet no mahatonga nantenina izay. Zay fa dia mirahaso otriketra samy tena soa ho an'izay resy lahatra ao amin'ny batisa mandrohata anarana ary mandehanany amin'ny batisa fa tsy solution no mihitsy intsony io e. Zay dia samy tena soa daholo. Ary dia aveko tsara koa ny teny koa mba dika kely angamba izay teknisy zany fampianarana anankiray io. Aleo mba tena atao tsara ny fandikana dia tena atao fampianarana anankiray izy io numéro 5 zany. Atao anatin'ny laran'ny fampianarana numéro 5 dia somary ratsiratsy satria telefona nandehanana izy fa ilay fandikana koa sy mba ataoko tsara. Malagasy manana olana amin'ny fiteny fa ny hafa fiainana mety manana olana. Fa raha malagasy mainana dia mazava tsara ny tenina dia telefona aza ka mirahaso antsika samy tena soa. Vao amin'ilay vahiny kosany dia ataovy tsara ny fandikana teny ho aisin'ny vahiny ny teny zany. Dia ho amin'ny manaraka indray taina soa daholo.